Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, anio sabata fa 20 volana Jona 2025. Rieva malala amin'ny Tompo. Anio zany dia tsy afaka miditra eto zany zokerika evangelista satria tsy mety zany ilay invitation atao amin'ny telefônina. Dia ny telefôna raha teo koa mbola tsy vita zany ny amin'ny fandaminana anazy zany. Dia elana tsiny indrindra ny amin'ny tsy fahavitany zany ny fanamboarana telefônina satria tsy mety mihitsy zany ny amin'ny invitation zay alefa tsy mety tafiditra ato amin'ny en direct izy zany. Dia anio zany tompoko ny fotoanantsika zany dia miova satria ny fanahy masina ihany koa no mitantana dia hifonana aminy amin'ny tsy fitezan'ny telefônina, hifonana amin'ny tompo ihany koa dia ny ataontsika zany anio dia hivavaka aloha isika, hivavaka isika hidiran'Andriamanitra dia avy eo isika handray ten'Andriamanitra zany. Zay izay sitrapon'ny tompo dia hoarahantsika zany satria tsy mety mihitsy ilay telefônina dia zay mahasoa no ataon'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany dia voninahitra ho azy irery ihany. Raha hivavaka isika tompo ametrantsika zao fotoana izao ary na mivavaka isika dia maka tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no anazava ny tenin'Andriamanitra izany. Dia rehefa avy eo zany isika dia arian'izay isika dia mivavaka izany amarana ny fotoana. Raha hivavaka isika tompo. Jesosy Tompo, mankasitraka indrindra anao. Midera Jesosy ny amin'izay rehetra ataonao. Tompo satria ianao no Andriamanitra, ianao no ambara, ianao no deraina, ianao no ankalazaina. Jesosy misaotra anao ny amin'izao fotoana izao izay mbola afaka Jesosy inonay ny teninao. Tompo, ampiomana anay ianao Jesosy ny amin'ny zavatra ho avy Jesosy. Oh Seigneur, ampiomana anay ianao. Ka misaotra Tompo satria mbola afaka mivory eto izahay Jesosy. Na oviana Jesosy no enoiny zanakao ny teninao zay ambara eto Jesosy. Dia oka ianao Tompo apiratra ny masom-panahy tsiraray avy satria Jesosy tsy sangisangy Jesosy ny fanahinay, tsy sangisangy Tompo ny afaranay fa zay raha izahinao any aminao, zay raha izay ho any amin'ny elo mandrakizay. Jesosy mangataka ny famindraponao, mangataka ny hery avy aminao Jesosy, mamela ny heloka tsiraray avy ianao Jesosy ary mangataka aminao Tompo hanatrika eto. Oka ianao Jesosy no ampiteny ay avy amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Oka ianao fanahy masina no handray ny contrôle ny momba ay manontolo satria fitaovana fotsiny ihany aho. Mitenena fanahy masina, miasa mahery ianao fanahy masina. Oka koa ianao hikasika ny olonao tsiraray avy satria ianao no mpanova, ianao ray no mpanova fa tsy izahay. Ka mangataka aminao fanahy masina hiditra an-tsehatra aminay tsiraray avy. Mitenena aminay amin'izao andro sabata izao, amboary izay avozy izay, oka ianao hiditra an-tsehatra. Tompo malala koa ianao ndravarava ny asan'ny fahavalo, ny asa maty Satana zay mitady hanafika anay dia tsy ambiny izany fa dorana amin'ny ranao zany Jesosy ary veran-davaky ny elo izany. Ny fanamanakotaba rehetra, ny asa maty Satana zay manafika dia potehina amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy ary atsipin-davaky ny elo ianareo any place ireo tsy manan-kery anay nareo. Ka mitenena Tompo, misandrata Jesosy rakofony ranao zay Jesosy, rakofony ranao Jesosy ny toerana misy ay, rakofony ranao Jesosy ny telefônina, rakofony ranao Jesosy zanakao tsiraray avy mba tena are Jesosy zay tianao ambara. Misandrata Jesosy ny voninahitra ho anao rery any, amboary izay, avozy izay. Misaotra ray malala. Alleluia. Amen. Amen, amen, alleluia. Ry ava malala amin'ny Tompo araka ny nambarako teo dia tsy afaka miaravavaka amintsika zany zokerika anio satria tsy nety ny telefônina, mbola tsy vita moa le izy na dia hoe fanaika hoe ho amboarina zany afindra amin'ny telefônina anankiray zany ny données rehetra koa atao amin'le telefônina ity dia tsy mbola vita satria ilay zanako lahy anamboatra ny telefônina izy miasa dia tara be vao tonga an-trano. Rehefa avy miasa zany dia reraka izy dia tsisy fotoana firy zany nanamboarana ilay telefônina fa apetraka amin'ny Jesosy mba ho vita soamantsara ity telefônina ity zany le anankiray zany dia mbo afaka
miaravavaka amintsika zany izy zokerika zany fa ny tompony ampaherentsika tsiraray avy ny amin'ny teny izay ambara eto zany dia samy mahery tompoko, samy mahery satria tsy moramora ny lalana andehanantsika ho any an-danitra. Amen. De horaisintsika ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zany dia ao amin'ny bokin'ny Matio. Ny teny fanahy masina tamiko hoe Matio 24 hozy izy, ny amin'ny zavatra ho avy, ry havana zava-doza ny ho avy, zava-doza tena zava-doza tokoa. Dia io Matio 24 io no raisintsika, dia arian'io isika zany de mivavaka tsika après an'io dia mamarina ny fotoana zany. Engany antsika tena andray teny ampaherentsika am'izao andro sabata izao. Raisintsika ny Matio 24, tsy ho vakintsika manontolo izany, fa ho vakintsika ny andiny voalohany dia vakintsika hatrany amin'ny andiny 5:10. Eo zany no vakintsika. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio 4:20, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5:10. Dia manasa anao tena hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra rehefa mamaky satria amin'izay tonga dia mazava aminao ny tiany Tompo ambara izany. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titre dia hoe, ny ato amin'ny baiboliko zany dia hoe nilaza ny amin'ny andravana ny tempoly Jesosy. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa niala tao amin'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba ampijery azy ny rafitry ny tempoly. Hoy izy anefa taminy, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela hisy vato hifanongoa eo ka tsy horavana. Ary nipetraka teo atendrombohitra oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka niteny hoe, lazao aminay izay andro atongavana izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Andiny 4. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe, mitandrema fandrao hisy hamitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy, ka maro no ho voafitany. Ary andre ady sy filazana ady anareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany. Nefa tsy mbola izay no farany, fa izy firenena hitsangana hamely firenena, izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy horohorotany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandoham-pararim-piterahana. Ary atolo ny ampijaliana ianareo ka ho vonoina, ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amin'izany andro izany dia maro no tafotoina ka hifampiapanga sy hifankahala. Hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao ho tonga ny farany. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina an-danelam-paminany, aoka isaina izay mamaky izany. Amen. Najanoko hatreo. Ry havana ten'Andriamanitra eto dia manambara ny amin'ny zavatra ho avy. Ny amin'ny zavatra ho avy efa manomboka izany zao raha tsapanao. Jerevo ny zavatra miseho eran-tany. Ny tenin'ny fanahy masina hoe Matio 24. Izay ny teneny tamiko. Ry havana efa nentina teto ity teny ity, na nataoko tamin'ny vidéo anankiray koa. Fa mbola tia ny fanahy masina ampaherezana antsika zany anio. Satria tena efa mahay manatona ny havian'i Jesosy Tompo eny amin'ny rao alanitra. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny fiavian'i Jesosy zany, ireo mpianatra nanotany azy. Raisintsika tenin'Andriamanitra dia izay tia ny fanahy masina anazavana azy. Raisintsika ny andiny voalohany eo amin'ny Matio 4:20. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa niala tao amin'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba ampijery azy ny rafitry ny tempoly. Hatreo aloha.
eto zany a dia manambara zany ten'Andriamanitra hoe rehefa niala tao amin'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary nanatona azy ny mpianany mba ampijery azy ny rafitry ny tempoly. Amen. Ry havana, eto zany a ny mpianatry ny tompo a dia te ampijery an' Jesosy a ilay trano atao hoe tempoly. Ny rafitry ny tempoly zany tia izy ireo aseho an' Jesosy. Ry havana, Jesosy tsy mihay ny zavatry ny tany. Aleloia, aleloia. Tsy mihay ny zavatry ny tany ny tompo. Isika koa toy izany, tokony ho toy izany rehefa ao am' Jesosy. Tokony tsy hihay isika ny zavatra hita maso. Jerefy tsara ny tenin'ny tompo tamin'izy ireo no nefa nampiseho izany any tompo izy ireo. Hoy izy anefa tamin'ny 1:2, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Zay aloha zany nambarany tompo, mametraka fantaniana izany. Hoy zany ny tompo hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy havela isy vato hifanongoa eo ka tsy horavana. Amen. Ry havana, Jesosy nanambara tamin'ireo mpianany fa ny tempoly izany, ny tempoly izay nasehoany izy ireo tamin'ny tompo, dia ny tompo nampitandrina zany izy ireo sady ny teny hoe tsy havela isy vato hifanongoa eo ka tsy horavana. Amen. Zany hoe ny vato mifanongoa dia vato ray ambony anankiray. Ry havana, lehibe ny tempoly, zavatra lehibe zany raha mijery trano fotsiny isika. Lehibe ny trano anankiray, nefa ny tompo ny teny hoe tsy havela izany isy vato hifanongoa. Zava-dozana izany, zava-doza izany. Tena hoe horavany tompo mihitsy zany, tena hoe plat tanteraka zany ilay vato zany, ilay fiangonana izany, ilay tempoly. Ry havana, tokony isika tsy hihay ity fiainana ity. Tokony isika tsy hihay ity fiainana ity. Isika no tempolin'Andriamanitra. Isika tsiraray avy no tempolin'ny tompo. Aza mihay ny amin'ny zavatry ny tany. Aza mitady na mifikitra amin'ny trano. Na trano atao hoe hivavahana io, na trano atao hoe hipetrahana io, na trano atao hoe hiangonana io, tokony tsika tsy hifikitra amin'ny trano. Tokony hiala mihitsy le fisainantsika zanak'olombelona hoe fiangonana zao io dia ao rery ihany no ahitana an'Andriamanitra. Ry havana, tsy izay, tsy izay. Isika no tempolin'Andriamanitra. Isika no tempoliny. Raha tany amin'ny toby izahay tamin'ny taona lasa, marina fa ny tompo Jesosy namangy tao amin'ny toby, ny teny tao amin'ny toby ao Antananarivo izany ao Anjomakely. Be dia be ny mirakla niseho tao amin'ny toby. Fa noho nefa nody izahay, noho nefa tonga aty Belzika, dia mbola miteny foana ny tompo na aty ara. Ry havana, mbola tsy nambarako taminareo tamin'ny video fa tamin'ny zahako vao tonga avy any Madagasikara dia vao niditra ny trano ahako ny ramoseko zany nakanahako tany amin'ny aéroport dia tonga tato trano ahako dia nony nandohalika ny vavaka ahako tao amin'ny salon, tonga dia nahita aho ohatrany kintana be dia be tsara be no ny fanikipy any vavaka. Aleloia, aleloia. Nampahafantary ny tompo ahy fa eo foana ne Jesosy. Ry havana, fahazavana be toy ny kintana mamirapiratra betsaka no hitako. Teboka kely ohatrany kintana be dia be, mazava be. Zay no hitako tamin'izako nandohalika ny vavaka vao tonga tato trano. Ny tompo eo foana ary mbola mampanofy izy, miteny izy. Na alina vao lasa teo ara dia nampanofy ahy Jesosy, mampitandrina amin'ny zavatra misy zany. Ry havana, miteny ny tompo na aiza n'aiza misy anao, na aiza n'aiza misy anao, amen na manaova amen. Miteny ny tompo.
oka ianao tsy fikitra amina trano, oka tsy eritreritra hoe arianana ihany no ahitako an' Jesosy, fa afaka ny tompo mamangy anao ao an-tranonao satria izay no tia ny tompo amintsika. Tsy miandry mandeha mitoeran-kafa vao eona amin'ny tompo ianao, fa anao mitoerana misy ianao na izanaiza misy anao dia eo Jesosy rehefa tena mino an' Jesosy ianao. Mila isika mankatoa azy, mila isika mankatoa sy manaraka ny didin' Jesosy. Zay no mahatonga ny tompo ny teny eto amin'ireo mpianatra momba an'izy ireo izay te ampiseho ny tompo ny rafitry ny tempoly. Isika ane tompoko no tempolin'Andriamanitra, isika no tempoly ny fanahy masina, trano ny fanahy masina. Aleloia! Isika izao no trano ny fanahy masina. Zava-dehibe izany, zava-dehibe izany. Ka ahoana isika no hitady any amin'ny toeran-kafa zay vao tena hoe ahery ny fanahintsika? Ry havana, mila mirehitra foana isika isan'andro isan'andro rehefa tena ao am' Jesosy, fa tsy miandry any am-piangonana ihany. Isika no tempoly, tempolin'Andriamanitra. Ka izay no tokony ahafalentsika, fa tsy voatery isika ho any amin'ny trano fiangonana, fa afaka mihaona amin'ny tompo isika na izanaiza misy antsika rehefa tena ao aminy isika. Dia ho hitanao ny fahalebiazan'ny tompo. Zay no mahatonga Jesosy miteny eto amin'ny Matthieu 24 eto, 15 hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy havela izy vato hifanongoa eo ka tsy ho ravana. Amen. Ho ravan'ny tompo anie ny zavatra rehetra, ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no tsy mety ho levona. Ao amin'ny bokin'ny Marka no manambara izany. Marka 13, 1:3-3. Dao vakintsika. Ao amin'ny bokin'ny Marka 13:3. 1:3. Marka 13:3, 1:3. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Amen. Hitanareo zany? Ny lanitra sy ny tany, hoy ny tompo, Jesosy mihitsy no miteny eto. Izy mihitsy no niteny eto satria fa lasa Jesosy. Izy mihitsy no niteny eto, fa mbola miasa amintsika foana ny teniny hatramin'izao, mandram-pialantsika ety. Ny lanitra sy ny tany, hoy Jesosy, ho levona, fa ny teniny dia tsy mba ho levona. Amen. Ry havana, ny tempoly dia ho levona, ambarany ato amin'ny Matthieu 24, zany hoe tsisy intsony ny vato hifanongoa. Ho levona io tempoly io. Mazava tsara ny teny Jesosy, isika no tempoly, isika no tempoly. 3 isika izao. Ary nipetraka teo tendrombohitra Oliva izy, dia nanantona azy mangingina ny mpianany, ka niteny hoe: lazao aminay izay andro hatongavana izany, ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ry havana, eto ny mpianatry ny tompo dia nanotany an' Jesosy hoe oviana zany ny andro ahatongavany fahataperan'izao tontolo izao. Oviana ny andro ahatongavany fahataperan'izao tontolo izao. Jesosy namaly an'izy ireo, fa tsy niteny izy na ny andro na ny ora. Zay no mila tandremantsika. Raha misy olona mitory aminao, miteny tenin'Andriamanitra aminao, ka miteny hoe am'izao taona zao ne ny farany andro faran'izao tontolo zao hoe aza mino ianao, satria lainga izany. Jesosy tsy niteny mihitsy hoe am'izao taona izao na am'izao fotoana izao no hifarana izao tontolo izao. Tsisy an'izany anaty Baiboly. Okontsika hijery foana ny tenin'Andriamanitra mba tsy voafitaka. Misy karazana finoana izay efa hitako tanaty YouTube, le olona zany secte zany zareo io, dia tena hoe maty avokoa satria nieritreritra hoe amin'ny taona zao, tamin'ny taona zao no hoe faran'izao tontolo zao. Ry havana, aza mba minomino foana, amarino amin'ny tenin'Andriamanitra, fa marobe ny no very any amin'ny elo. Tena mampalahelo anie zavatra miseho. Tokony tena mino an Jesosy isika ary manaraka ny tenin'ny tompo. Eto zany ny mpianatry ny tompo dia nanontany hoe lazao aminay izay andro ahatongavana izany, ary izay ho famantarana
ny fiavinao sy ny fahataperany izao tontolo izao. Amen. Jesosy nanambara tamin'izy ireo, amintsika ihany koa, ny amin'ny famantarana ny amin'ny fiaviany. Zay no nambaran' Jesosy, fa tsy ny andro iaviny, tsy soratra ato ny amin'ny andro iaviny, fa ny famantarana. Alleloia. Ny famantarana efa miseho izany ankehitriny. Efa miseho izany ankehitriny. Tsisy afaka miteny intsony hoe tsy mbola misy famantarana miseho. Efa miseho ny famantarana. Ovakintsika ny 14. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo hatreo aloha. Ry havana, ny teny Tompo voalohany dia nampitandrana izy ireo. Ny teny izany voalohany hoe mitandrema, fampitandremana izany. Mitandrema fandrao isy amitaka anareo. Ho isy zany ny mpamitaka, ary tena misy be de be tokoa ny mpamitaka. Tena mampalahelo zavatra manjo any zanak'Andriamanitra eran-tany. Be dia be ny voafitaky ny fahavalo. Be dia be. Misy isan-karazany amin'ny endrika isan-karazany ny famandria ny fahavalo ny zanak'Andriamanitra. Ny famitaha ny fahavalo ny zanak'Andriamanitra. Isan-karazany eran-tany. Any amintsika ny Madagasikara dia tena gaga tamin'ny zanandalo-tany. Tena gaga ao tamin'ny zanandalo-tany. Ry havana, be de be ny fiangonana etsy sy eroa. Be de be ny mitonina hoe amin'ny ahitana fitahiana. Ho isy fitahiana ho azonao. Manao vazao dia azo fitahiana ianao. Ry havana, ho avy anie Jesosy. Ho avy anie Jesosy. Eto izy manambarany amin'ny fiangonany amin'ny tempoly izay hoe ho rava. Ahoana moa no mampanantena fitahinany amin'ny nofo isika? Fitahinany amin'ny nofo. Azo arena be, azo zao, ho levina ny tany sy ny lanitra mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Ho avy Jesosy. Ny fiaviany Jesosy alohan'izy ho avy dia zava-doza ny zavatra iseho. Zava-doza maro zavatra iseho. Ho hitantsika eto izany. Zava-doza maro ny zavatra iseho ka tokony hitandrina isika. Rehefa ao amin'ny Tompo isika dia omeny ny sahaza ho antsika. Fa tsy hoe koa hoe iny fa tena hoe anan-karena be. Tonga dia hoe lasa tonga dia hoe iny mana tômôbila firy, mana trano firy. Tsy izay ny ao amin'i Jesosy. Tsy izay. Lanitra any no tanjona. Any no tanjona. Eto zany ny Tompo manambara ny amin'ny famantarana ny amin'ny zavatra iseho alohan'izy ho avy. Zay zany no tenen'ny Tompo eto, fa tsy ny andro iaviny akory. Eto izy dia tonga dia niteny hoe mitandrema fandrao isy amitaka anareo. Dia hoy ny teny Tompo koa 15. Fa maro no ho avy amin'ny anarako hilaza hoe izao no Kristy, ka maro no ho voafitany. Amen. Ry havana, efa misy izany. Misy ny milaza hoe izy no Kristy, izy no Jesosy, izy no Andriamanitra. Lainga, zava-doza, blasfème, miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izany. Zava-doza. Sandoka izany. Sandoka. Aza mba manaraka ny olona miteny toy izany Tompoko. Vakio ny Baiboly. Raha tsy manamaky teny ianao Tompoko, dia oka ianao angataka amin'olona hoe vakio hoe ity verset ity. Aza mba minomino foana Tompoko, oka hitandrina ny amin'ny fanahinao ianao. Aoka hitandrina ny amin'ny fanahinao satria ny Tompo mihitsy no mampitandrina antsika. Fa ho isy ny mpamitaka hiteny hoe izy no Kristy,
ary maro no voafitany, tena marina izany. Ao Madagasikara efa misy an'izany, efa nanao video teto aho. De tena maro ny manaraka an'ilay olona, zava-doza, zava-doza. Mampalahelo ny fanahinareo raha tsy mibebaka ianareo. Afo be no ovantaninareo zay manaraka olona milaza hoe izy no Kristy na hoe izy no Jesosy. Ry havana, Andriamanitra ane ka masina, Andriamanitra ane ka lehibe indrindra, dia olombelona mandehandeha ty ambony tany ve no inona hoe izy no Andriamanitra? Zava-doza tompoko, zava-doza, zava-doza, mibeba, mibeba. Fa misy ny afo be. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Izantsika ny ten'Andriamanitra. 9. Ary andre ady sy filazana ady ianareo hatreo aloha. Miteny zany ny tompo eto hoe, izy mihitsy no miteny eto hoe ary andre ady sy filazana ady ianareo. Ry havana, ankehitriny dia enontsika foana izany. Naiza naiza no misy anao, vao manokatra ianao telefona, vao mijery ianao vaovao, dia mare foana ady sy filazana ady isika. Oh Seigneur, tsy afaka intsony isika, tsy afaka intsony isika hiteny hoe tsy ho avy Jesosy. Ry havana, efa miseho izany. Ary mbola misy ny miforona indray hoe ary ananina hiady amin'ny toerana ohatr'izao. Fanjakana ohatr'izao hiady amin'ny toerana ohatr'izao. Ry havana, efa miseho ny tenin'ny tompo, efa miseho, ary tsy hitsahatra intsony io. Fa isika no mila miomana raha teo any an-danitra. Raha teo any an-danitra tsy voatery, Jesosy tsy manery. Mila miomana isika. Are zany isika hoy ny tompo, andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra. Amen. Mbola mitendray tompo hoe koa mitandrema. Mampitandrina foana zany Jesosy. Mampitandrina. Rehefa mampitandrina olona isika, dia misy zavatra tokony hitandremana mafy zay ao. Eto ny tompo dia mbola nampitandrina ihany koa hoe koa mitandrema aza matahotra. Aza matahotra izany. Aleloia. Aza matahotra ny zavatra ho avy. Aza matahotra ny amin'ny ady zay eninao. Aza matahotra ny amin'ny filazana ady zay eninao. Fa fiandohany avokoa izany fa ho avy Jesosy. Mila miomana isika. Raha ohatra ka matahotra ianao, dia mbola tsy vonona iona amin'ny Jesosy izany. Ry havana, miomana fa tsy maintsy ho avy ny fotoana ionantsika amin'ny tompo. Ho antsika tsiraray avy anie tompoko hoe, ho antsika tsiraray avy. Oka isika tena hifantoka mihitsy amin'ny homandrakizay itsika. Oka tsika hiomana ho any an-danitra, ho any an-danitra. Ry havana, tsara ny any an-danitra, tsara ny any an-danitra. Tokony hiomana isika. Dia ihany koa ten'Andriamanitra hoe aza matahotra, verikely 9, ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola izay no farany. Amen. Hitanareo zany, tsy maintsy ho tonga izany, efa tonga izany. Nefa hoy ny tompo, tsy mbola izay no farany. Mbola tsy farany ny zavatra miseho zao. Toy izantsika ny ten'Andriamanitra, fa hisy firenena hitsangana amely firenena. Efa misy zany ankehitriny. Efa misy zany ankehitriny. Hisy fanjakana hitsangana amely fanjakana. Maro be izy ireo. Ry havana, efa tonga izany. Hitantsika zavatra maro isan-karazany. Tsy ho voatonika eto avokoa. Hitanareo ngambany, ny any Rosia miady amin'ny Ukraine, eo koa ny Israely miady koa amin'ny Iran. Ry havana, maro be zavatra miseho. Manampy ihany koa ny Etats-Unis, ny Amerika, manampy ihany koa
ny any Israely. Marobe zavatra miseho ka tokony hitandrina isika. Jerevy ny guerre kely isan-karazany any Congo, any Yemen, ry havana. Miseho avokoa ny zava-doza izay fanambarany tompo eto. Maro ny guerre isan-karazany koa miseho. Ao koa zao voeny koa ny any Thaïlande izay raha tsy diso a. Misy koa efa manomana koa hiady koa mitoerana anankiray hafa. Ry havana, mila mitandrina isika. Efa ho avy Jesosy, efa ho avy izy. Ary mbola hitoy izany. Efa nanambara teto aho, satria nambarany tompo fa ho hisy guerre aty Eropa. Efa miomana izay aty. Ho hisy ho tonga aty ny guerre. Ry havana, ho tonga aty ny guerre. Hitanareo zavatra miseho-tany, efa manomboka manamarina n'izany. Tsy maintsy tonga izany hoy Jesosy. Tsy maintsy tonga izany. Mazava tsara ny teny eto. Tsy maintsy tonga ireo zavatra ireo dia nitoyany. Jereo tsara nitoyany. Arinan'ireo zany a, arinan'ny guerre zany a, dia ary hisy mosary sy horohorotany. Zay le izy. Ho hisy mosary, ho avy ny mosary. Mila manangona sakafo ianao. Mila mifindra any ambanivohitra ianao manomboka amam-boly sy miompy. Efa niteny ihany ateto. Ny tompony ame alalana anao ahafahanao manao izany. Ry havana, ho avy ny mosary. Ary miteny koa ny tompo eto hoe sy horohorotany. Ho izy koa zany horohorotany. Any amin'ny tany samy hafa. Amen. Efa nisy izany. Tamin'ny fiandohan'ny taona dia efa nisy teny nomeny tompo. Efa maro ny tanteraka tamin'ny teny nomeny. Maro be nefa tanteraka. Eto dia manambarany amin'ny horohorotany. Any amin'ny tany samy hafa. Efa misy izany. Vao tsy ela zao vao nisy volcan. Mbola vao niforona indray. Vao nivoaka indray zafady any amin'ny toerana anankiray aty ampitan-dranomasina. Misy izany ny zavatra izay nambarany tompo efa miseho avokoa ankehitriny. 9. Fa izany rehetra izany no fiandohany fararim-piterahana. Amen. Ry havana, fiandohany fotsiny izany ireo zavatra ireo mampatahotra izany. Mampatahotra izany. Averiko indray mpandeha eo. Averiko indray mpandeha. Hoy Jesosy hoe, fa izany rehetra izany no fiandohany fararim-piterahana. Amen. Ry havana, zava-dozana izany. Eto ny tompo ny teny momba ny amin'ny Kristy sandoka. Eo ihany koa ny amin'ny filazana ady, ady sy filazana ady. Eo ihany koa ny amin'ny firenena hitsangana mely firenena, fanjakana hitsangana mely fanjakana. Eo ihany koa ny amin'ny mosary sy horohorotany. Dia ny teny ny tompo hoe fiandohany fotsiny zany io. Zava-doza zany. Fiandohany fotsiny. Ho ahoana zany hafarantsika raha mifikitra ety ambony tany isika. Fiandohany fotsiny io tompoko. Hoy Jesosy tompo ny teny manambara eto. Fiandohany fararim-piterahana. Zany hoe mbola anatiny marary zany ilay olona raha ohatra ka hiteraka. Raha ohatra ka efa bevoka ianao, ohatra ka vehivavy, dia tsapanao tsara ny hoe fiandohany fararim-piterahana izany alohanao hiteraka le zanakanao. Nareo lehilahy izay manambady dia mahita ny amin'ny fararian'ny vadinareo rehefa hiteraka. Ho anao izay tsy manambady dia mety efa nahita ianao na nareo olona mitantara ny amin'ny hoe marary ny miteraka. Ry havana, ny tompo dia manambara eto fa fiandohany fotsiny. Fiandohany contraction zany io amin'ilay hiteraka izany. Marary izany, tena marary. Tena marary.
dia mahay mandroso dia avy eo ny fanesinesy ilay contraction aloha zazakely ivoaka ny kibo. Ry havana ny tompo manambara eto fa fiandohany dia mbola hiay an'ity tany ity ve isika tompoko? Mbola anangona arena ve? Mbola anao toetra ratsy ihany ve? Mbola hifankahala ve? Ry havana, oka isika mba hibanjina ho any an-danitra satria ho avy Jesosy. Oka izay ny faratsiana rehetra, isika rehetra mihitsy sisy marina ety ambony tany, mila tsika miova satria ho avy Jesosy. Oka tena hoe hijery lanitra isika. 5 ary atolony ampijaliana ianareo ka ho vonoiny ary ho alany firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amen. Ry havana, efa misy sahady ny persécution, efa misy ny mosary tanareo zany, efa misy ny horohorontany, efa misy ihany koa ny fanenjehana ny kristianina. Raha mijery ianareo amin'ny télé na mijery koa nareo amin'ny YouTube, aty Ampitain-dranomasina zany io ambarako io mialatsiny amin'ny any Madagasikara fa tsara ho fantatrareo zany le izy ho anareo any Madagasikara. Aty Ampitain-dranomasina raha ohatra ka miteny ny olona anankiray, ohatra hoe invitena eny amin'ny télé ohatra ka miteny hoe Jesosy na hoe Andriamanitra dia akopeny zareo iny dia tsy avoaka zareo amin'ny télé. Izay manambara sahady ny amin'ny fanakanana ny amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hamonjena ny fanahin'olona. Misaorantsika ny tompo any amintsika malalaka ny fiderana ny tenin'Andriamanitra koa ary miteny koa i tompo, miteny hoe Jesosy manambara Jesosy. Misaora ny tompo isika fa aty Ampitain-dranomasina tsy afaka manao izany. Raha ohatra koa hoe invitena any amin'ny journal na hoe zavatra hafa dia kopen'izy ireo. Ry havana, efa misy ny fankalany firenena rehetra any tompo ka mila mitandrina isika. Isika tsy maintsy ho alany olona koa satria Jesosy efa alany olona teo aloha. Any amin'ny bokin'ny Jaona 2:20 manambara an'izany. Tsy maintsy alany olona isika satria Jesosy alany olona. Aza mieritreritra hoe tia daholo ny olona rehetra. Ry havana, tsy maintsy ho alany olona ianareo. Za koa toy izany. Rehefa ao amin'i Jesosy, dovaka itsika hiteny eo amin'ny bokin'ny Jaona. Satria mantsy marobe ny olona mihemitra satria tsy tia ny havako tsony, tsy tia ny reniko tsony, tsy tia izao tsony satria tsy manao ny fanao tsony. Ry havana, lanitra anie no tanjony, lanitra no tanjona. Sao dia tsy tia ny vadiko ahako, sao dia alany zanako ahako, sao dia tsy jereny namako tsony ry havana, ho any amin'ny afibenga ianao, ho any amin'ny afibenga ianao. Mifoaza tompoko, mifoaza. Aza manao adaladala intsony, aza manao adaladala intsony fa mifoaza. Ao amin'ny Jaona 2:20 andiny fa 7:20 hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Jesosy no niteny eto raha alany izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izao efa alany talohanareo. Amen. Ry havana, tsy maintsy alany olona isika raha misy olona mankala anao, raha misy olona tsy mahazoazo anao intsony fa lasa mpivavaka be ianao dia fantaro zay fa azao tontolo izao iny olona iny. Fantaro zay, fantaro manomboka an'io fa zay olona tsy mahazoazo anao intsony rehefa tena ao amin'ny tompo ianao, mianao anatin'ny fahamarinana sy fahamasinana, dia tsy ao amin'ny tompo zay ilay olona satria tsy zakany ilay fanahiny iray ao anatinao. Amen. Tsy zaka ilay fanahiny iray ao anatinao. Aleloia. Zay le izy. Satria Jesosy ala zao tontolo izao dia tsy maintsy alany zao tontolo izao koa isika. Any amin'ny Jaona 1 dia manambara hoe raha misy tia izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Satria zavatra amin'ny tontolo izao dia any zao tontolo izao eto ihany zany. Ka tokony tsy ho tia izao tontolo izao isika. Izay ny nampahafantarin'ny tompo atao amin'ny Matio
ilay hoe tempoly tsy ho isy vato ifanongoa intsony. Ary eo amin'ny Marka 13:31 manambara fa ho levina anie ny tany sy ny lanitra sy ny tany. Ry havana, ho foana izao tontolo izao ity, ho potika, ho aiza ny fifanainao? Hifikitra amin'ny olona va? Hifikitra amin'ny olo-tiana va? Hifikitra amin'ny havana va? Sao sanatrika hiara-overany amin'ny hafobe ianareo. Enao tokony taona indray no manaraka. Marobe ny olona miteny hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe mpivavaka, manaraka indray an'izao tontolo izao, manaraka indray ny olona izay mbola tsy miorina tsara. Ny izao tontolo izao tsy manaraka mihitsy eo amin'i Jesosy, fa ny ao amin'i Jesosy indray no mivoaka manaraka izao tontolo izao. Ry havana, efa feno any amin'ny elo, feno any amin'ny elo, nefa mbola misy any latsaka any amin'ny elo noho ny fanarahana olona. Mila mitandrina isika. Tonga amintsika ny teny tompo anio, mampitandrina antsika, mampitandrina antsika fa fiandohan'ny farari-piterana ireo rehetra navakitsika teo. Fiandohany fotsiny. Mijoro tsara va ianao ankehitriny sa tsia? Raha io ny fiandohany, ho zakanao va zavatra ho avy? Ho zakanao va zavatra ho avy sa tsia? Ry havana, mila mijoro isika. Za koa ne mijoro za koa mijoro. Tsy maintsy tsika tsiraray avy mijoro. Ado any tsiraray avy io. Ado any tsiraray avy io. Mila maharitra mivavaka isika. Mila maharitra mibebaka isika. Mila maharitra mamaky tenin'Andriamanitra isika. Mila manohitra ny ota isika. Mila miala amin'izay olona mitarika antsika amin'ny ratsy isika. Mila miala. Mila miala. Fa tsy koa ety ihany ahako satria tiako izy ireo. Ry havana, jerevan'i Jesosy. Efa miteny ny tompo fa hoe ho alany izao tontolo izao ianareo. Satria izy efa alany izao tontolo izao. Vonona va ianao anaraka an'i Jesosy? Tsy maintsy ianao mifindra mihitsy makao amin'i Jesosy. Zay vao ho tafiditra ny lanitra isika. Zay ny amin'ny tompo. Tsy maintsy manohitra ny ratsy rehetra isika. Tsy maintsy miala amin'ny ratsy rehetra isika. Toizantsika ny ten'Andriamanitra. Andiny fahasivy isika izao. Andiny fahasivy tsika izao. Safady andiny fahafolo tsika izao. Amin'izany andro izany dia maro no tafitohina ka ifampiapanga sy ifankahala. Amen, hitanareo izany. Ho maro zany ny ho tafitohina. Efa misy ankehitriny. Efa misy ankehitriny ny olona tafitohina raha vao ambara zavatra marina. Tsy mahazaka. Dia misy mihitsy amin'ny manao teny marary. Tena misy zany tompoko. Tena misy zany. Maro ny olona tafitohina ka ifampiapanga sy ifankahala. Tena hoe ifanaratsy mihitsy zany. Sy ifankahala. Tsy ao amin'ny tompo izany. Mila fotsiny ianao miala, mifantoka amin'i Jesosy. Rehefa tsy mihaino ny olona dia mangina ianao. Aza mieritreritra hoe ho taominao avokoa ny ankohonanao raha manana ankohonana ianao, ny ray aman-dreninao raha mbola eo ny ray aman-dreninao, na mipeta-po aminao sy ny olona manodidinao ho any an-danitra. Ry havana, ny mivavaka ho an'izy ireo ny ataonao, mitory ny ataonao, dia mivavaka ho an'izy ireo. Ny tompo no manova, ny iray no manova, fa tsika tsy mahazo manery olona na iza na iza. Tsy terena ny olona hiditra any an-danitra. Tsy terena ny olona hiditra any an-danitra. Tsy afaka manova olona isika, fa isika no meteza hovain'i Jesosy. Rehefa tsy ankatoan'ny tompo ny olona dia apetrao amin'izay tiany. Amen.
apetrao am'izay tiany. Amen. Fa ianao mandrosoa ho any an-danitra, mandrosoa ho any an-danitra. Any ianao ny andray ny valikasanao, andray satroboninahitra ny fiainana. Jesosy dia nanompo an'iray izy, nataony ny asany. Ary ny teny ny tompo hoe vitako ny asa zay anirany iray ahy. Vita avany antsika. Jerevina ny reniny ara. Sahany ny teny hoe ireo izay nanaraka no raiko sy ny reniko, anabaviko sy rahalaiko. Jesosy ara ny teny izany. De isika ve de ifampitantana bradeso foana de hoe eny araka eny foana, ry havana, afo be no vantaninao. Afo be no vantaninao. Raha makasitraka oty ianao, makasitraka ratsy ianao ifetinao zao raha zavatra ratsy. Ny foaza dia mbola misy ny fotoana. Fa miandry anao Jesosy. Enao no tokony ho jiro amin'ny manodidina anao. Aoka ho jiro eo ambony latabatra ianao. Aoka ho jiro eo ambony latabatra isika mba anazava ny hafa. Fa tsy hoe kory ho faty ilay jiro dia hiaraka ho maizina hiaraka amin'ny rehetra. Ry havana, aoka ho fahazavana zao tontolo izao isika araka ny tenin'ny Tompo. Ianareo ny Tompo ny fahazavana zao tontolo izao. Ry havana, ny trano any ambony tendrombohitra dia tsy azo afenina, tokony ho izay isika. Fa tsy hoe kory anaraka fanao ny hafa. Mila mijoro hatramin'ny farany isika. Raha teo any an-danitra. Raha teo any an-danitra ho iaho. Mijoro. Toero ny devoly dia andositra anao izy. Tsy maintsy manohitra ianao. Tsy maintsy manohitra ianao. Ry havana, miasa ny Tompo e. Miasa ny Tompo. Izay zao nandritry ny efa 2 herinandro zay. Zay na tonga mbola tsy afaka nanao video ny la semaine satria nisy délivrance tany Madagasikara, Antamatave zany io. Dia miditra amin'ny lalan'ny video ako. Manampy ny mpanompon'Andriamanitra any manao ny asa zany. Tamin'ny herinandro lasa teo nisy délivrance an'olona anankiray. De tamin'ny herinandro ity koa nisy ihany koa délivrance olona anankiray. De amin'ny herinandro mbola isy ihany koa ka sitrapon'ny Tompo. Ry havana, miasa ny Tompo manafaka Jesosy. Raha ohatra ianao ka mahare ny fanahy ratsy anatin'ilay olona zay afahan'i Jesosy dia tena matahotra ianao. Matahotra ianao hoe zava-doza kay no miandry antsika raha tsy mibebaka isika. Raha tsy afaka isika. Raha tsy afahan'ny Tompo isika. Ry havana, fanahy ratsy tsy fantatrao zany mbola tsy hainao zany anatina olona. Fanahy ratsy tsy fantatrao zany anatina olona. Miteny anarana ilay devoly, anarana mbola tsy hainao. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Mitadiavan'ny Tompo ianao. Mitadiavan'ny Tompo ianao. Mahatonga tsy afaka nanao video nandritra zay fotoana zay satria ny antony satria mety mieritreritra ianao 3 andro ny délivrance. 3 andro dia reraka après. Satria vita délivrance de le hery zany satria hery fanahy mihitsy ao anatinao tsy nano miasa. Ndray adiny 3, ndray adiny 2, ndray adiny 1. Dia le hery ny fanahy anatao mihitsy ny reraka zany ny vatanao satria anao nofy ihany. Nofy ihany. 3 andro ny asa ataony amin'ny délivrance zany. Nisy tamin'ny herinandro lasa. Nisy koa tamin'ny herinandro anankiray lasa ry. De misy koa amin'ny herinandro hafa ty. De tamin'ity herinandro ty ihany koa. Ry havana, tiantsika Jesosy. Manafaka ny Tompo. Manafaka ny Tompo. Miantso izy anafany antsika tsiraray avy. Miantso ny Tompo. Tiany isika ho afaka tena ho afaka tokoa. Tsy antsika ny ten'Andriamanitra. Eo amin'ny 2:10 isika izao. Isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Amen. Hatreo aloha. Averiko indray mpandeha. Isy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Amen. Ry havana, za mpaminany
nofidiny tompo aho ho mpaminany, nosorany Jesosy aho ho mpaminany. Tsy hoe kory miteny aminao hoe arao zavatra ambarako, fa amarino ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, amarino na tanteraka ny zavatra ambarako na tsy. Zay natao hoe mpaminany marina izay. Fa raha ohatra ka mpaminany mpandainga dia tsy araka ny tenin'Andriamanitra no ambarany, ary ny faminaniana ataony dia diso ary lainga. Zay ny mpaminany sandoka. Misy maro dia maro ny mpaminany sandoka. Amarino anarany tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ary fantaro avy amin'Andriamanitra sa tsy. Fantaro ny fanahy, fantaro ny fanahy ilay milaza hoe mpaminany. Inona no ataon'io mpaminany io? Inona no asa ataon'io mpaminany io? Inona no zavatra marina nambaran'io? Ry havana, amarino mandoleva koa ny amin'i Jesosy. Mandoleva ianao dia anontany eo amin'i Jesosy. Misy maro amin'ny zanako ara-panahy, tsy iray na roa fa misy maro amin'ny zanako ara-panahy. Aseho an-tompo ahy, aseho an-tompo ahy. Afaka ianao manontany an'i Jesosy koa hoe io mama Felicia mpaminany io, Jesosy ampahafantaro ahy, dia ampahafantariny ianao. Raha misy mpaminany any amin'ny fiangonana ivavahanao, dia mandoleva natrehan'ny tompo ianao, anontany eo an'i Jesosy hoe tompo ampalalao ahy Jesosy mpaminany atao fiangonako io. Ho asehony ianao, ho asehony Jesosy Kristy tompo ho anao na mpaminany na tsia ilay olona mitonona ho mpaminany. Amen. Ho asehony ianao. Fa antanio azy dia ambarany aminao. Ny olona izay mitonona ho mpaminany dia antanio an Jesosy. Mandoleva ianao dia antanio Jesosy miteny mama Felicia hoe mpaminany. Izy ve io sa sandoka? Dia ny tompo amaly anao. Ny tompo amaly anao. Any fiangonana misy ianao, raha misy koa hoy aho, dia antanio an Jesosy. Na koa pastera io, na mpitondra fivavahana io, antanio an tompo fa asehony ianao. Asehony ianao. Tsy mpaminany ihany izany. Fa na inona plasin'ilay olona amin'ny fiangonana misy ianao dia antanio an Jesosy. Fa asehony tompo anao raha tena mitady azy marina ianao amin'ny fonao sy ny fanahinao. Dia ho asehony tompo anao. Amen. Sisantsika ny tenin'Andriamanitra. 2:20. Ary noho ny abetsahany, azafady, ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Fa izay mahatratra amin'ny farany no hovonjena. Amen. Eto zany tenin'Andriamanitra manambara, maro be ny olona tsy mankatoa ny lalàna, tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny tompo hoe tonga izy tsy handrava ny lalàna fa hanatanteraka. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo anatsoahana hoe zay tianao ihany ny ataonao. Fa zay tenin'ny tompo tsy maintsy tanterahina. Ny didy folo tsy maintsy tanterahina. Tsy maintsy tanterahina. Maro be ny tsy mahazaka, tsy mankatoa an'Andriamanitra. Dia mangatsika ny ara-panahy dia mihemotra. Satria tsy mahazaka. Oko fantatrao fa ny nofontsika, ny tenantsika io, na dia mbola veriko matetika eto ary, ny tenantsika io no fahavalo voalohany tsy maintsy toerina. Io tenantsika io no tokony ho toerinao voalohany. Ilay manao hoe za. Io no tsy maintsy toerina voalohany. Raha resinao ny tenanao, raisiko ohatra zavatra anankiray, ray fotsiny zavatra ambarako eto ohatra. Ohatra hoe olona tia mividy akanjo ianao, na lehilahy na vehivavy, ohatra hoe tia mividy pataloha ohatra lehilahy, vehivavy anao tia mividy akanjo foana ianao. Raha misy rona telo eo aminao dia mitena tsy vidy an'io fa ampy antenako io. Izay lefa manohitra sady ny nofinao ianao. Mila miezaka manomboka amin'ny tsikelikely tompoko.
dia Jesosy anovanao ny fanahy raha tena vonina ianao. Mila antsika miezaka tsikelikely. Zay ny tompo vao mitady lalànanao tsy moramora. Fa raha mitena za kosa aloha dia zao hoe miala Jesosy. Miala Jesosy satria ianao zany no mitondra ny tenanao dia ianao rery ihany no ho vomafy avy eo satria rindrina no hovantaninao. Ka tokony tsika ametraka ny mombantsika eo anatrehan'i Jesosy. Izay no mahatonga ny olona maro eto tsy mankatoa antsony an Jesosy. Maro zany ny tsy mankatoa araka ten'Andriamanitra hoe ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Tsisy fitiavana intsony. Raha mijery tsika amin'izao vaninandro iainantsika zao maro ny tia tena fitiavan-tena isan-karazany etsy. Zay tena voalohany indrindra ety ambony tany amin'izao zavatra miseho izao amin'izao andro iainantsika zao. Tia tena ny maro. Tia tena ny maro. Aty ampita aty ny olona dia amin'ny telefaonina foana. Amin'ny telefaonina foana eny ivelany na miampita ny arabe vao omaly mihitsy zao za nandeha dia tena hoe za zany mitondra fiara dia misy olona miampita. Mijanona zany amin'ny pasazy amin'ny fiarako, anatin'ny fiarako. Dia misy olona miampita, ilay vehivavy mijery ny telefaoniny izy miampita. Zany hoe ilay olona zany tsy mahatsapa mihitsy hoe tokony hitodika aloha hijery tomobila zay vao miampita zany. Misy olona ray miampita koa eo akaikiny. Ilay olona ray no nitodika dia miampita dia izy manaraka fotsiny izy miampita. Ry havana. Maro ny olona voafatotra eto ambonin'ny tany. Na makany amin'ny toeran-kafa ianao na magazin io na eny an-dalana io dia maro ny amin'ny telefaonina mijery telefaonina. Tamintsika nivavaka en direct teto ny jeudi tsy haiko na jeudi ity na le ray lasary niteny ny fanahy masina. Teny ny fanahy masina satria nahita aho anatin'ny fahitana teo am-pandolena ny vavaka amin'ny alina. Le en direct zany jeudi alina io amin'ny 10 alina tia Belgique fa 11 alina any Madagasikara. Dia eo am-pivavahana dia mahita zany anaty fahitana vehivavy tanora mitana telefaonina dia mitsonika hoy aho hitako anaty fahitana. Mitsonika ny tanany havina hitako ilay telefaonina. Tany avizy raha tsy diso ahako. Mitsonika ilay telefaonina amin'ny tanany. Mitsonika. Ry havana. Tsy tadidiko firy intsony teny fanahy masina tamin'io fa afaka inoanao ny video. Satria be dia be teny fanahy masina rehefa tonga fa indraindray tsy tadidiko ny teny ambara zany satria rehefa mihaino zany indraindray dia tadidiko ilay izy. Fa rehefa miteny fanahy masina dia maro ny tsy fantako zany, tsy tadidiko zany avy eo. Ry havana, ny olona dia voafatotry izao tontolo izao. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Izy antsika ny ten'Andriamanitra. 9:10. Fa izay mahatratra farany no hovonjeny. Amen. Tanareo zany? Mila maharitra isika tompoko. Mila maharitra isika. Mila maharitra farany isika dia mba ho voavonjy. 9:11. Ary hotoriana manerana izao tontolo izao ity filazantsarany fanjakana ity. Dia ho vavolo ity azafady heveritra mpandeha. Ary hotoriana manerana izao tontolo izao ity filazantsarany fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia izay vao ho tonga ny farany. Amen. Ry havana zay ilay izy. Ny ten'Andriamanitra ity filazantsara ity dia hotoriana eran-tany zany. Hotoriana manerana an'izao tontolo izao. An'izao tontolo izao. Dia izay ho ny tompo vao ho tonga ny farany zany. Ny teny zany dia ho vavolombelona. Ho vavolombelo zany ity teniny ity. Ndray andro efa elabe nanontany Jesosy hoe Jesosy ohatry zany nambarako mba tsy ho diso mantsy le izy hoe efa tonga ny farantany ve ny teninao? Efa tonga hatrany am-parantany ve ny teninao tompo?
dia namaly ny fanahy masina ny teny hoe efa tonga ozy izy satria jerevo ny amin'ny fivoarany. Zay no mampisy ny telefona. Na koa ianao mitoroko izy ohatr'izao zany. Marobe zany ny manao ohatry mitoroko ny tenin'ny tompo dia tonga alavitra be. Zay le izy efa tonga hatrany aparany tany. Ho avy Jesosy tompoko, ho avy Jesosy. Kely sisa mila miambina isika. 10:10. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavitavitan'ny fandravana izay nampilazaina any Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany. Amen. Ry havana, io lay antikristy. Ho avy izy. Ho avy lay antikristy. Efa manomana izy ankehitriny ireo miaramilany. Manomana izy. Manomana ny miaramilany. Ahoana moa no manomana ny miaramilany izy? Raha miaino ianareo, aty ampita zany ambarako fa tsy haiko any Madagasikara, satria tamin'izaho tany tsy mivoaka matetika ahako. Raha mivoaka, raha mivoaka an-trano dia tena hoe tsy voaka matetika zany. Zaho tany Madagasikara. Fa aty ampitan-dranomasina, raha miaino ny olona any ivelany trano, raha hoe olona ny ankizy ohatra zany, ohatra ankizy mpianatra, enao miresaka eny an-dalana na any magasin ianao mare olona miresaka, misy teny ratsy foana ao. Misy fitenenan-dratsy foana ao. Tena maharikoriko mihitsy, tsy zakany sofina. Izay le miaramila ny antikristy. Izay miaramila ny antikristy. Manomana izy ny miaramilany. Satria Satana dia feno fitenenan-dratsy. Raha ohatra mamaky ny apokalipsy ianao, dia misy tenin'Andriamanitra manambara ao ny amin'ny hoe le vava ilay biby miteny ratsy. Feno faratsiana ny vavany. Ry havana, ankehitriny zavatra miseho dia efizay zavatra miseho. Fitenenan-dratsy maharikoriko no heninao na iza na iza. Zay ny ampitan-dranomasina. Na olona lehibe raha miresaka, enao indraindray misy fitenenan-dratsy ao. Tena mahadilo ny sofina mihitsy. Za moa ankehitriny efa tsy mivoaka firy ny trano koa na aty ary. Raha mivoaka zay dia zavatra tena hoe important be ny voako. Fa tena hoe mitokana zany ao amin'ny tompo. Ry havana, mila tsika manomana ny tranontsika any an-danitra. Aleluia. Mila tsika manomana ny tranontsika ho dina any an-danitra. Ry havana, ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Izay ny teny tiany fanahy masina ampaherezana anao anio. Afaka vakianao ny toyany. Afaka vakianao ny toyany. Ny sitrapon'ny tompo mety hitoy eto ny toyany amin'ny manaraka. Ny sitrapon'ny tompo. Fa zay aloha ny anio. Afaka ianao mandinika tsara izay nambarany fanahy masina anio satria za dia fitaovana fotsiny ihany. Izy nanome ny verset dia izahako manazava izay tiany ambara. Izay tiany ambara. Ry havana, tiantsika ny tompo. Miantso antsika izy hiverina aminy. Miantso antsika izy hanomana ny tranontsika ny an-danitra. Fa tsy hay izao fiainana izao. Vonona va ianao hiditra ny lanitra. Misara amin'ny zavatra ratsy rehetra. Mety ho sarotra aminao. Fa tsy maintsy misy olona miala koa amin'ny fiainanao. Tsy maintsy. Tsy maintsy. Misy olona miala amin'ny fiainanao rehefa tsy mitovy amin'ny ara-panahinao. Tsy maintsy mitokana isika. Ny tompo no manafaka anao. Mangataha amin'i Jesosy rehefa tsy mety afaka ianao. Raha ohatra te hiala ianao amin'ny olona tena hoe akaiky ianao nefa tsy mety afaka ianao, dia mila ianao mangataka amin'i Jesosy. Jesosy, ampio aho. Ampio aho tompo, fa tsy haiko Jesosy ny mandresy ny ratsy atao anatiko.
anampianao Jesosy raha vonona marina ianao. Ry havana hivavaka itsika mananantsika ny fotoana. Raha misy ato mbola tsy nandray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany a, dia fotoana izao. Fotoana izao raisy Jesosy dia mbola misy ny fotoana ahavelomana. Aza miandry ela intsony, sao dia tara ety ambonin'ny tany ianao. Sao dia tara ka ny fahaverezana ny hafarany. Ry havana tiantsika ny tompo, maminy isika. Efa nambarako tetiany fa efa nahita ny farandro koako, zava-doza, zava-doza ny faraandro, zava-doza, aizy natanteraka ity tany ity, aizy natanteraka, aizy natanteraka. Ary toy ny misy rivotra mainty, tsy hay hoe avy aiza zany, tena mandrivotra be, potika tanteraka ity tany ity, tena mitsapatsapa mandeha anatin'ny aizina. Any video afaka tadiavinao. Matoa ny tompo nampiseho ahy izany dia mbola nifikitra amin'ny olona akaiky ahy aho. Nifikitra amin'ny olona akaiky ahy aho, mbola nanaraka olona akaiky ahy. Tsy hoe kory nanao ratsy akory, fa mbola mipetapetaka ihany ary mandany fotoana amin'ny zava-poana. Mandany fotoana zava-poana dia nampanofy ahy Jesosy. Nampanofy ahy Jesosy. Any video afaka jerenao. Naseho any ahy hoe izao ny zavatra iseho ety. Raha tavela ety, tavela tamin'izany tompo, tavela tamin'izany, tavela tety. Dia hitako teo ireo olona akaiky ahy niaraka tamiko teo, satria mbola natsotrako ny tanako hiandry ilay olona anankiray, izay olona akaiky ahy. Dia za teo anatiny koa anatin'ny faharavana. Teo rava tanteraka teo. Ry havana tiantsika Jesosy, miovay ianao. Zay ianao vao afaka mivavaka ao amin'ny hafa. Zay ianao vao afaka mitory amin'ny hafa. Raha tsy ova moa izy, inona ny azonao atao? Tsy afaka hanery olona ianao. Tsy afaka handray ny plasiny ianao. Fa safidiny azy. Toy ianao misafidy koa ho an'i Jesosy. Mila tsapantsika izay zavatra izay. Mila tsapantsika izay. Ny olona tsy toa antsika avokoa ny olona rehetra. Fa ny tompo no miasa amin'ny olona anankiray rehefa tena te hiova ny olona anankiray. Hivavaka isika tompoko. Raha vonona ianao handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao anio, dia hivavaka isika. Mibebay ianao, mandoleva ianao, dia mibebay ianao. Raha misy fotoana tsara ianao zao dia afaka ianao mandohalika, dia mibebay. Hoe teo amin'ny tompo momba anao rehetra, tenenao aminazy zavatra nataonao rehetra, na tadidinao na tsy tadidinao, dia mivavay ianao. Ho anao izay te hiverina kosa amin'ny Jesosy raha nirenireny teny ianao, ka raha nanaraka olona, raha tsy mahay manohitra ny ratsy, ka te hiverina, raha tena hiverina hoy aho aho, dia mibebay ianao. Dia aza miovaova intsony. Fa reseho amin'izay ny ratsy rehetra. Reseho amin'izay ny ratsy rehetra. Mivavaka an'ilay olona ianao fa mitandrema anefany, satria misy olona mivavaka mangata zavatra ratsy anjoan'ilay olona. Tsy fatao zany tompoko. Ary koa mivavaka dia mamaly ratsy an'ilay ratsy. Tena zava-doza afo be koa miandry ianao, satria Jesosy tsy mamaly ratsy ny ratsy. Tsy azo atao mihitsy ny mamaly ratsy ny ratsy. Hoe iny le olona dia hoe mandroaka devoly ianao dia heverao any amin'ilay olona le devoly, na hoe ratsy ataony. Afo be miandry ianao. Jesosy tian'olona rehetra ary tsy mamaly ratsy ny ratsy. Izy ary miteny hoe mivavao an'izay manenjika anareo. Mivavaka ho amin'ny manenjika anao ianao. Mivavaka ho an'ny fahavalonao ianao. Zay no atao. Mangataka amin'ny tompo mba hikasiany tompo ny fon'olona, fa tsy mivavaka hanimba olona. Ny fahavalo no manao izany. Ny ratsy fanahy no manao izany, fa tsy ny ao amin'i Jesosy. Jesosy te hamonjy ny olona rehetra izy. Te hamonjy ny olona rehetra Jesosy. Hivavaka isika tompoko. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao zay rehetra nataonao Jesosy.
misaotra tompo satria tsara Jesosy ny teny nomenao anay. Misaotra fanahy masina satria ianao lay masina sy mahery. Mankasitraka anao lehibe indrindra ny amin'ny fotoana teto. Mankasitraka anao ny amin'ny teny nomenao anay, fampibebahana lehibe ho anay izany, fampitandremana ho anay izany Jesosy satria no miteny mitandrema ho ianao. Naverinao indroa Jesosy ny fampitandremana Jesosy io ho anay zanakao. Jesosy misaotra, misaotranao ny amin'ny fampitandremana. Mamela anay tompo ho anay tsiraray avy. Mamindra fo aminay tsiraray avy Jesosy satria tsy mendrika izahay. Tompo, impiry zay Jesosy mandeha foana araka ny nofinay. Mifona Jesosy mamela anay. Mamindra fo Jesosy, mamindra fo aminay tsiraray avy. Jesosy io. Mivavaka tompo andreo olona zay andray anao anio. Jesosy io. Na ovinanao oviana Jesosy, aino ny teninao Jesosy malala o. Dia eno Jesosy ny fivavahany. Eno tompo ny fibebahany. Okenao amerina ny teny zay ambarako. Tompo ity aho. Ity aho Jesosy. Nahatsapany Jesosy fa ho avy ianao. Ho avy ianao tompo ka te hiditra any an-danitra koa Jesosy. Nefa na Jesosy mbola tsy manana anao. Anio a Jesosy dia natsapa fa ho avy ianao Jesosy. Ka ity a Jesosy mangataka ny famindramponao. Mamela ny heliko tompo satria mpanota tsy mendrika aho. Fafao Jesosy ny fahotako rehetra. Ny fahadisoko Jesosy. Hatramin'ny fahazazako hatramin'izao fotoana zao Jesosy. Mamela ianao Jesosy. Diovy ao Jesosy amin'ny rano soa afa-pahotana. Anio a tompo dia mino fa ianao no mpamonjy tonga lafatra. Ianao le Jesosy velona mahery avy any Nazareta. Ianao no Andriamanitra. Ianao no zanak'Andriamanitra. Ianao no afaka manaisitra ny fahotako Jesosy. Ka ity a tompo mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Sokafako ny foko Jesosy. Midira tampoko ianao. Manjaka tampoko ianao Jesosy. Manomboka alio. Raisiko ianao Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako. Midira tampoko Jesosy. O ka Jesosy ho tempolinao aho. O ka ho tempolinao Jesosy manomboka anio. Soraty Jesosy ny anarako any an-danitra. Soraty any amin'ny boky ny fiainana Jesosy. Fafao Jesosy ny anarako any amin'ny elo Jesosy. O ka Jesosy mba ho tonga zanakao Jesosy. Mba hiaraka andova Jesosy aminao any an-danitra. Tompo, raiso a Jesosy ho zanakao. Tanao tompo manomboka anio. Tantany Jesosy ny diako. Amboary a Jesosy. Ampio a Jesosy anohitra ny ratsy rehetra Jesosy. Iala Jesosy amin'ny ratsy rehetra. Tompo, ijoro Jesosy amin'ny olona rehetra zay manodidina. Misaotra anao Jesosy. Misaotra tompo satria tomponao no mpamonjy. Misaotra Jesosy. Ho anao kosa zay hiverina amin'ny Jesosy anio. Dia okenao hibebaka eto amin'ny Jesosy ny tenanao. Jesosy io. Reo Jesosy ny zanakao Jesosy. Zay natsapa tompo fa nirenireny teny Jesosy. Ankehitriny Jesosy niverina eo ambalanao. Niverina eo atongotra ao Jesosy. Tompo, mamindra fo aminy ianao. Mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy. Amboary Jesosy ny tsiraray avy Jesosy. Tompo, mamela ny eliny ianao. Eno Jesosy ny fibebahany. Eno Jesosy ny fitarainany Jesosy io. Mamindra fo aminy ianao. Tompo, mpamindra fo ianao. Tompo, indreto zay Jesosy manolo tena ho anao Jesosy. Anao ny asanao, atolory ny tenanao an Jesosy. Ho anao zay matsapa mijoro tsara. Ianao zay vonina koa ijoro. Dia manolora tena ho an Jesosy ianao. Tompo, mangataka aminao Jesosy izay. Okenao tompo hiazo anay tsiraray avy. Indreto zay tompo manolo tena tompo anao ny asanao. Manaiky tompo ho irakao Jesosy. Satria mbola maro Jesosy ny voafatotra. Mbola maro Jesosy ny very Jesosy zanakao. Amin'ny lalana lehibe Jesosy ho any amin'ny elo. Ka ity aho Jesosy anompo anao. Ity aho Jesosy anao ny asanao. Ity aho Jesosy vonina Jesosy anatanteraka ny baikonao. Tompo, asandratro ny tanako havanana Jesosy. Ho marika Jesosy eo anatrehanao sy ny anjelinao any an-danitra Jesosy. Sy ny zanakao eran-tany Jesosy.
ity ao tompo, anao ny asanao manavao ny falorantenako Jesosy anompo anao Jesosy mandrapatabitry ny fofonaiko, avaoziko ny voadiko Jesosy tsy hiala aminao Jesosy na ho mora na ho sarotra Jesosy anompo anao aho, anompo anao Jesosy, tiako ianao, mamiko ianao Jesosy efa niona taminao Jesosy ianao no nanafaka Jesosy raha izaho fotsiny tompo tsy nafaka ny farantsiko rehetra fa ianao tompo nanapaka ny gadraka anao Jesosy ka mendrika anao Jesosy hoderaina, mendrika ho tomponao Jesosy mendrika ambara eran-tany anao Jesosy ka ity tompo manolo tena indray anao ny asanao mandrapatapitry ny fofonaiko, ianao no fiainako, ianao no fiadanako, ianao no fahasambarako ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, ny voninahitra ho anao reriany ray malala hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny mandrakizay doria, mankasitraka ray, mankasitraka ray, mankasitraka Jesosy misaotra anao ny amin'ny fotoana tetony Jesosy, misaotra anao tantano zanako tsiraray avy Jesosy arovony tsiraray avy Jesosy vangio Jesosy ny tsiraray avy Jesosy mba ho mendrika ho anao, misaotra tompo. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Ry havana, zay ny fotoanantsika anio sorana ny tompo izay tanteraka anio nihaja ho azy, ny voninahitra ho azy, mijoro hatrany tompo. Zay zany fotoanantsika dia amin'ny herintsika zany ny fotoanantsika amin'ny hery zany dia tsy tadidiko hoe io daty io moa efa voalohan'ny volana moa tsika amin'io, raha voalohan'ny volantsika amin'io ndaso kely nge jereko ny daty raha voalohan'ny volana io dia fandraisana fanasany tompo, ndaso aloha fa tsy tadidiko mantsy safady tsika zao 28 ie amin'ny herintsika efa le 5 jolay tsika amin'ny heriny dia fandraisana fanasany tompo izany ka miomana daholo tompoko dia raha sitrapony tompo mandray tsika fanasany tompo, engany vitany telefôna ny mama Felicia dia afaka tsika mandray fanasany tompo eto dia ho anareo zay efa vita tsy tamin'ny ranobe najoboka zany no afaka mandray ny fanasany tompo zany. Zay raha tompo dia mahay reza daholo dia tahiny Jesosy daholo tsika tsiraray avy. Amen. Dia veloma mandray daholo io.